ndao vahintsika anio dia mirahalahy izy ireo mirahalahy izay mitondra teknôlôjia avolenta Mathieu Bernard ny anankiray ary Eri Rakotoarson. Mathieu et Eri, comment allez-vous? Très bien. Très bien. On va discuter, on va parler un peu de Bocasset. C'est quoi Bocasset exactement? Qu'est-ce que ça veut dire Bocasset? Alors Bocasset, c'est une société d'ingénierie digitale. Ce qui veut dire, le terme en fait à la base c'était une agence de com. Et donc du coup, Boca c'était la bouche en espagnol, Sei c'était tout Sei parler. Donc voilà. Pourquoi espagnol et anglais? Ça s'est fait comme ça, ouais, en feeling. Ouais. C'est le côté international. C'est le côté international. C'est-à-dire anglais, espagnol, anglais, et vous êtes à Madagascar. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Exact. Ouais. Et c'est quoi l'activité exactement, plus précisément? Vas-y. En fait, ce qu'on appelle une SS2I, donc c'est une entreprise de développement d'outils informatiques. Nous, on s'est spécialisé uniquement dans tout ce qui est développement de sites et applications web et mobiles. Donc on s'est contenté de cette partie-là, mais c'est là où on veut vraiment être les meilleurs au final sur cette partie développement. Et la différence, c'est qu'on fait du offshore, donc l'essentiel de nos clients sont en France. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas encore de clients à Madagascar, ça peut arriver, mais pour l'instant, tous les clients sont en France. C'est-à-dire que les prestations sont effectuées dans un cadre légal français, c'est ça? Alors non, il y a la partie commerciale est dans le cadre légal français, mais par contre, l'entreprise à Madagascar, c'est une entreprise malgache, de droit malgache. Avec toutes les lois qui s'y impliquent à Madagascar. Donc c'est une société malgache quelque part. C'est une société malgache. Voilà. Ouais. Dites-moi, vous êtes combien dans Bocasset? C'était quand la création de Bocasset? Et là maintenant vous êtes combien? La création, ça s'est fait en avril 2013, je crois, de mémoire. Sur Madagascar. En avril 2013 sur Madagascar. On a démarré à 2 et aujourd'hui on est 55. 2, ouais. On a été 2 pendant quelques mois, puis après 5, 10 et voilà, maintenant aujourd'hui on est 55 à peu près. 55 ouais. C'est-à-dire que Madagascar. Vous êtes spécialiste en développement web, mais aussi développement d'une entreprise, c'est ça? Parce que vous êtes développé en un temps record. On essaie de faire ce qu'on peut. On est assez junior aussi dans le domaine, puisque nous, avec mes associés, c'est quelque chose qu'on a fait directement à la sortie de nos études. Donc on essaie de faire le mieux qu'on peut. A priori, ça marche pas trop mal. Totsika kely aminao aloha iresaka amin'ny teny malagasy antsika ho an'ny mpanaraka sy ny mpijery antsika any atokantrano any satria le fandaharana koa moa magnifika ho antsika rehetra dia amin'ny teny malagasy koa na le fanoratana le magnifika tantarao kely aminay hoe le efa voalazanao toy ihany moa zany tiako iverenana hoe le Bocasset ina tsara le asan'ny Bocasset fahatongavana orinasa tahaka izao dia mitondra trany asa vaovao famoronana asa ho an'ny tanora sy ny teknisianina ary ohatritra ny tiako tsindrina manahoana tsara le Bocasset manahoana araka voalaza Mathieu teo dia hoe roa izy nanomboka anazy tamin'ny taona 13 amin'izao fotoana izao nareo efa 50 ny ao dia mbola hitombo tantarao aminay ary vetivety aloha. Raha ny tena izy zany le resaka fanamboarana site internet sy application reny efa mivoatra be eto Madagascar, efa be da be manao. Raha jerenareo zany ohatra ny fampianarana efa manomboka betsaka ny manao an'io resaka fampianarana ao ny SPM, ao ny polytechnique, maromaro zany ny école efa hoe université manao an'izay. Dia le izy moa eto Madagascar raha ny tena marina zavatra afaka ataon'ny ankizy rehetrarehetra izy io. Ny zavatra tena hoe ilaina zany amin'ny fanaovana site internet moa zany hoe développeur, asana développeur dia hoe ohatrany hoe ny lojika zany hoe tsy maintsy manana lojika ianao zany anatin'ny fomba fieritreritranao sy fanaovanao zavatra. Zay zany tena zavatra voalohany. Dia ny faharoa
le izy misy resaka ohatrany hoe culture générale zany tsy haiko hoe ahoana fiteny am'zay teny gasy mila mba mahafantatra ny zava-misy manodidina zay de misy an'izay culture générale zay fa misy ihany koa ny culture ny web zay zany mila ianarana raha ohatra ka jerentsika zany fandehany am'izao fotoana fotsiny eto Madagasikara betsaka ny ankizy mahay manao développement mahay mikody moa zany zay ny fiteny zareo hoe mahay mikody mikody eny mahay mikody kory zareo fa mahay mikody de ao anatin'izay fanaovana codage zay zany raha ny tena marina le asana développeur zany ohatrany hoe traducteur zany zay olona zay ohatrany hoe misy zany le machine de misy ny olombelona de ahoana nafahanandreo mifampiresaka de izy zany eo ampovoan'ireo hoe manao le traduction ohatr'zay misy sary mandeha hitantsika zany zao sady miresaka ihany tsika misy sary mandeha zany io zany zao no toerana misy ny Bokase to Antananarivo eo Antanimora misy anay fasin'le cercle zany avaratra Antanimora ie de io zao misy any Bokase hitanareo hoe sady misy lehilahy misy vehivavy mahazatra moa zany mahita lehilahy foana manao kody fa en fait izy io na vehivavy ary mahay tsara an'le izy tsy voatery hoe lehilahy zany manao an'io asa io zavatra saika anontaniky hoe reo olona miasa rehetrarehetra reo zany kodikody be daholo rehefa mandeha eny an-dalana mikodikody daholo reo mikodikody daholo reo ie le izy koa zany misy an'le zay le hoe le culture générale ao anatin'le izy fa le culture web zay angamba mety tsy ampy eto amitsika le satria raha ohatra hoe mandeha any France nareo ny ankizy efa 10 taona efa taona de efa lohana ordinateur any an-trano de misy ny ankizy efa manao code 15 ans efa olona mahay manao code sans sisa donc efa fazarana zany le izy zay zany mety hoe mbola tsy tonga eto amitsika satria le izy mety hoe le tsy fananany tokantrano accès am'le ordinateur sy ny internet zay moa no tena base le izy internet et ordinateur de raha tsisy an'io raha vao tsy maintsy hoe tonga any ampianarana izy zany zay vao manao misy zany aminay ohatra hoe le développeur tena tany amin'ny université zay vao manao tena hoe manao isan'andro manao zay solosaina de sarotra be zany le izy am'izay lafin'izay fa hitako hoe mimiena zany le zay le fracture numérique resantsika hoe mimiena zany zay zavatra zay am'izao fotoana zao satria mahay ny ankizy eto toerana de mitombo zany le fahaizan'izay de miparitaka le fahaizana de zay ny tiany idirany Bokase am'le eto Madagasikara zany hoe nareo nantany hoe inona le tsika eto Madagasikara fa inona eto Madagasikara bon Mathieu moa zany efa anisan'ny voalohany tonga teto de aveo ny tonga koa ny associé nanampy azy aveo nanangana an'le Bokase fa ny tena hoe ny tedaviny zareo zany hoe mba hanao zavatra vaovao eto Madagasikara amina fomba fitondrana an'le Bokase libre be zany le fomba fitondra zareo management zany moa zany libre kokoa zany le mpiasa ao anivon'ny Bokase ary misy koa le hoe responsabilisation ahoana fiteny zay andraikitra manome andraikitra any mpiasa zay zany tena hoe tedaviny zareo atao hoe mba aka andraikitra zany ny mpiasa rehetrarehetra fa tsy hoe hiandry baika avy any ambony fotsiny hoe misy an'izay Mathieu, vous avez dit tout à l'heure, vous deux, que votre client c'est toujours en France. Pourtant, vous êtes installé ici à Madagascar. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que d'habitude, nous, lorsqu'on fait quelque chose, lorsqu'on crée quelque chose, c'est la culture de proximité qui prime. Alors, c'est pas exactement vrai qu'on n'a jamais eu de projet à Madagascar, on en a eu quelques-uns. On a fait un site de photographie, on a fait le site de Pakielo, on a fait quelques projets ici. Donc on en fait quand même quelques-uns. Après, c'est vrai qu'on a plutôt une proximité à faire nos développements pour des clients français, parce que dans ce que nous on attend comme type de projet, ce qu'on vend en fait à nos développeurs, c'est des projets à forte valeur ajoutée, technologiquement intéressants, etc. Et aujourd'hui, on a plus de demandes sur la partie en France pour ce type de projet-là que sur Madagascar.
misy asa misy tolotrasa zany zareo eno tsara le fandaharana fa misy tolotrasa any ho anareo misy tolotrasa maromaro any a mitady en fait zany teknôlôjia ampiasaina symphonie zay le teknôlôjia ampiasaina orchestre symphonique ohatrany hoe symphonique fa symphonie le izy zay misy olona niteny hoe ay taloha niako symphonie hoe Mozart zany fa tsy resaka développement fa zao izy resaka développement symphonie de PHP reo zany no tena hoe asa mitetavinay amin'izao fotoana zao mitady développeur le izy moa développeur ny tena asanay zany na Mathieu zany aminay izy ny directeur technique sady directeur général na izy ary mbola manao code mbola micode izy zany donc tena hoe passion zany le izy tena zavatra tena tianay le resaka développement de ny olona rehetra tonga miasa aminay zany manao développement de ao anatin'izay misy niveau maromaro misy ny développeur tady développeur zay misy ny lead développeur iny zany le mpitarika référent technique tady koa zay lead développeur chef de projet izy zany no misahana ny projet rehetrarehetra tady koa zay chef de projet donc mbola hitombo zany zay a tokony hoe miampy olona 20 raha ny tena marina alohan'ny farany taona de mihodina ohatr'izay zany le izy de mety mbola aoriana amin'ny farany taona ndray mety mbola hitombo ndray ohatr'izay na zany zany aloha dia mirary soa antsika rehetrarehetra mirary soa anareo indrindrandrindra na bokase fa satria dia mahafinaritra tokoa ary mahavelombolo ny fisiana tanora mihetsiketsika tahaka an'izao sa ahoana ozy izy nareo ahoana fieritretanareo mety mihetsiketsika tsara mihitsy donc inona sy antenaina fa hitoy hatrany ny fivelaran'ny bokase je vais parler un peu en français pour Mathieu. Nous, on est content, on est ravis de vous avoir ici aujourd'hui et nous espérons que le développement du Bokase continue toujours dans le sens où il y a actuellement et pour que les jeunes malgaches trouvent aussi leur compte dans l'histoire. Et c'était un plaisir d'avoir parmi vous aujourd'hui. C'était magnifique, c'était vraiment magnifique, un plateau magnifique et vraiment une information magnifique. Et bon vent. Merci.